Ato anatin'ity vidéo ity indray ny zavatra ho resantsika ato amin'ilay application antsika web vaovao dia jerintsika hoe inona avy ny fonctionnalité de base tafiditra ao anatiny ao. Ataoko hoe de base amin'ny lafiny anankiray satria miampy io rehefa eo am-panaovana ilay développement dia ny antony iampian'ilay izy tsy hoe fonctionnalité hafa fanampin'ireo fa mety hoe ireo ihany fa miendrika expérience hafa. Dia reto aloha izany description dia avy eo mety miampy tsikelikely ihany izy. Eny amin'ny hoe gestion de courrier anazy izany dia afaka mandray sy mandefa courrier aminy. Fa eto tsika misy hoe mankany amin'ny département na mankany amin'olona. Zay sa sao dia efa nisy zavatra adino hafa no mandefa dia hafa no hoe mi-assigner courrier mi-assigner satria sady asa ihany ilay izy moa izany fa tsy tena hoe mail lasa fotsiny dia izay izany. Ilay hoe mail mety hoe pour information mba rehefa alefa ilay izy dia ohatran'izao fa izay zavatra izay tonga dia ao anatiny fa tsy hoe tsy apetrakintsika eto izany ny zavatra rehetrarehetra ao anaty formulaire sy ny tariny fa rehefa hitantsika izy rehefa ao anatiny rehefa avy eo. Afaka cancelaina ilay izy maromaro ny requête mahakasika an'izay moa satria indraindray diso ilay olona handefasana an'ilay izy na ilay département handefasana an'ilay izy nefa ny importance an'ilay izy tsy mitovy ny hoe Gmail dia raha diso ilay izy dia mety hoe diso mankany amina olona hoe diso destinataire fotsiny fa tsy tokony nakany ity fa rehefa ao anatina organisation dia tsy mety raha zavatra tokony ho any amin'ny ohatra hoe marketing ohatra no lasa mivadika mankany amin'ny opération ilay izy ny envoyer dia ohatran'izay. Fanampin'izay moa no mandefa sy mandray zavatra ao amin'ny secrétariat matetika ny tena marina fa ny lehibe mandefa ordre fotsiny dia mitombina be raha hoe misy zavatra mety diso dia averina. Izay koa izany aloha zavatra mitombina amintsika eto. Manaraka assignena amin'olona ao anatin'ilay département ilay mail ohatra hoe tonga ilay izy tonga ao amin'ny chef de département afaka miteny izy hoe ianona mitraité an'ity dia izay no tonga dia mifandray amin'ity status ity ilay traitement teo izany hoe ilay mail izany afaka hita hoe traité izany hoe raha ohatra hoe amin'ny Gmail ianao mandefa dia miandry retour dia ato ianao afaka hoe rehefa mahazo dia manao ianao hoe marque as done hoe traité izany dia izay izany. Dia izay koa afaka jerenao en global izany afaka manana charte ny département rehetrarehetra tsika ohatra dia hoe firy ny mbola manana dossier mitohana be dia be miandry ao amin'ny ao miandry traitement. Afaka manampy fichier afaka mi-preview an'ilay fichier raha PDF ilay izy rehefa izay angamba tsy mila fanazavana loatra. Classeur karazana filtre mipetraka io izany afaka anaovana inona moa izany anaovana jeritodika rehefa ohatra hoe ao anatin'ilay izy hoe bon tamin'ity mois ity tsika ohatr'izao ny reto avy ny mail nandalo mail tonga sy niala teto amintsika dia ohatr'izao ny taux an'izao ohatr'izao ny taux an'ireto dia izay ny ilana an'ilay classeur izay. Mail folders na moa ty oui ity izany karazana hoe izay zavatra manomboka anankiray ohatra hoe mandefa mail ohatra izany ny lehibe indrindra dia avy eo ny midina mankany amin'ny mpanatanteraka maro samihafa dia izay zavatra izay tokony ananana ao anatina dossier anankiray dia tokony manana karazana troy isika eto.
manana karazana arbre zany tsika. Ohatra mba tiako be mivisualiser an'izany. Hoe rehefa jerenao le mail anankiray nanomboka avy le izy an, dia avy eo ianao manana arbre hoe nakato dia nakato dia nakato dia nakato dia eto izao en traitement le izy. Mahafinaritra izany. Dia edit mail raha ohatra hoe récent le izy. Izay aloha zany en général ny atao anatin'ilay fonctionnalité ny maha-courrier anazy. Dia quality of life template satria ao anatin'ny organisation normal be hoe misy ny asanao zany tsy hoe karazana asa firy na hoe karazana olona firy ny contactanao fa arakaraka ny asanao ny zavatra voarainao sy ny zavatra mivoaka ao. Dia le variété-any mety hoe misy varié be fa misy ihany koa nefa mety hoe misy mail anankiray ohatra tsy maintsy hoe misy mail anankiray ohatra alefa dia mila mandefa an'iny ohatra izy isan'andro na hoe mila mandefa an'iny be dia be amina destinataire samihafa. Dia izay no ilantsika template. Dia afaka hoe ampiasaintsika fotsiny le template na Canva dia tonga dia miparitaka iny rehefa avy eo. Dia tsy mandany fotoana be zany. Ohatr'izay koa ity autofill ity. Rehefa ohatra hoe manao enregistrement, izay koa moa zany izao tsy mipetraka eto. Send receive save. Ny courrier tsy voatery tonga de manière digitale fa mety tonga taratasy izy eo aminao fa eo aminao eo izay vao digitalisena. Dia izay le enregistrement eto izay. Dia iny rehefa tonga iny dia iny no tena iaran'ity partie ity. Satria tsy maintsy manao saisie ianao ao anatin'ilay izy hoe inona ny objet, avy aiza ilay izy sy ohatran'izany. Dia matetika rehefa averimberina ilay izy satria même sujet foana rehefa ity ny zavatra anankiray dia rehefa manao ilay formulaire mba mahafinaritra raha afaka tonga dia mametraka zavatra anankiray ianao hoe mba fenoy ho azy reto rehefa ataoko an'izao ity. Upgrade zany ho an'ilay quality of life. Manaraka user management, authentification, fa ao hoe ny user transfer satria ny user manana rôle. Ohatra hoe ao anatin'ilay département izy izy ve ny lead an'ilay département, secrétaire ve izy na ve izy inona ao anatiny ao indray dia afaka transférena makany amina département hafa koa izy. Credential management, login sy mot de passe sy ny information ny profilany hatreo amin'izay azo atao. User logs, ny zavatra rehetrarehetra mila voazona daholo hoe iza nanao an'ity, iza nanao an'ity, iza nanao an'ity. Moa zany ilaina zany, ilaina. Manaraka file management, gestion de fichier, ny document rehetrarehetra mihodina ao zany raha ohatra hoe manana Gmail zao tsika dia raha mba afaka hoe jerenao hoe iza daholo moa zany ny document rehetrarehetra voaraiko tato ato na nalefako tato ato na afaka manana classement ana dossier koa ianao afaka renommenao le fichier satria tokony hoe iny version digitale iny moa zany ny ombonany rehetrarehetra manomboka any amin'ny version originale an'ilay izy nampidirina atao anatin'ilay application. Dia afaka mi-upload fichier mazava ho azy. Farany gestion an'ilay organigramme. Satria tsika eto miditra ao anatin'ny fiodin'ilay organisation dia misy organigramme ao. Misy hoe ity département ity manana an'ireto département reto izay manana an'ireto département reto ao anatiny ao. Dia ny gestion izay koa zany apetraka tsara. Apetraka eto fotsiny hoe afaka manampy département ao anaty département na eo ambonin'ny département raha mbola tsy misy supérieur an'ilay izy
manova anarana département nefa indraindray misy département ohatrany hoe ny anarany miova fa raha ny tena marina ilay izy tsisy hidirany amin'le département teo aloha. Mila mijery stratégie tsika amin'izay satria tokony hoe ny accès an'le mail rehetrarehetra teo aloha zany tokony hoe karazany hoe archivé iny dia tsy hananan'le département vaovao accès afaka zay misupprimer département koa fa ny misupprimer moa zany satria miaraka amin'ny mail rehetrarehetra foana ny zavatra rehetrarehetra mahakasika an'le département dia tsy afaka ny hoe supprimer hoe foanantsika tany izy dia ohatrany tsy nisy fa tsy maintsy mihazona information mombany ihany tsika dia misy historique ny zavatra rehetrarehetra foana. Izay indray aloha ary ny video manaraka indray.